Amin'ny alatsinainy ho avy izao eny amin'ny kajan'ny tafon'ny Mahamasina moa no anokafana iny hetsika iny ary dia ho santarana amin'ny fanomezana raha maimaim-poana izany hetsika izany, fa tsy maintsy miezaka hatrany kosa amin'ny famongorana ny fivoahan'ny harem-pirenena Antsokosoko. Ny zandarimariam-pirenena farany teo dia nisy indray ny volamena saron'izy ireo tao anaty fiaramanidina ny herinandro volasy teo. Vaingam-bolamena misa 20 milanja 220 kilao ny sarin'ny zandary tao anaty fiaramanidina ny alatsinainy tamin'ny folora tetsy amin'ny fiserana-piaramanidina Etsivato. Mitetina roa ho faingo 4 miliara ka hatramin'ny 3 miliara ariary anoany reto volamena reto. Araka ny fanazavana ny meny lehibe ny CRGN ny kolonely Rakotomanina Florence Tetsika Lalana dia tao ambany sezan'ireo ho mpiasa tao amin'ny fiaramanidina no hita reto volamena reto, ary voalaza ihany koa fa fiaramanidina tokony azo anihy i Bangkok tamin'ny 5 arivo izy ity. Volamena reto efa bolana sy 3 volana teo no nanarahana n'izao zavatra izao. Tratra moa zany androany araka ny élément de renseignement rehetrarehetra fa efa tafahondrana Inivato ireo volamena ireo izay mitentitra 20 nisan'io laingo io efa lanjany izy moa tsy manana balance de précision fa eo amin'ny 20 kilao no à peu près zany ny lanjan'io volamena io. Tamin'ny ora farany zany dia nilaza ny mpanome vaovao fa efa tafakatra any ambonin'ny roplanina ireo volamena ireo. Nandamoaka indray ny teti-drasan'ireo mpanondrana volamena Tsokosoko, mpanondrana reny amin'ny Madagasikara ny ivelany tamin'ity indray mitoraka ity araka ny fanampim-baovao hatrany. Tsy mijanona amin'ny adiny asandahalo na opération coup d'arrêt fotsiny ny asa sahan'ny mpitandro ny filaminana, fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny ady amin'ny fandikan-dalàna eo amin'ny faditseranana sy ny fandikan-dalàna arabola. Porofon'izany ny vokatra izay azon'izy ireo tamin'ny herinandro iny taorian'ny fahatratrarinareo volabe amina miliara tetsy Amboanjobe.